Ya, resaka tsena mora moa zany dia mahavavany olana madinika satria mihena 10 isan-jato mihitsy angamba raha any am-pivarotra le izy satria tena efa mora tena anarany tena mora marina satria 1 litre amin'ny menaka 22 000 any am-pivarotra nefa aty aminay zany na atsinjaraina zany le izy mba azo daholo zany zay tokony azo anazy satria atao tapany menaka 5 000 vary 1 kilo 5 000 gamba tena mirary dia mirary ngamba zany fa zavatra lesana moa zany dia sao tapesaka ny président zany nanao an'izao zavatra fa tena mahavavany olana madinika aty ambany. Andro Rajoelina amin'izao tsena mora zao fa dia faly ny vahoaka mahafinaritra ingany toy izao rehefa mandeha zao zavatra zao anao mandrakizay anao hipetraka dia lany vahoaka dia mangataka etaeta ray fa mangataka amin'ny Andro Rajoelina tsy hovidim-bola ny fanafodiny amin'ny hôpitaly Mpanjakana gratuit koa ny fandidiana dia niara-tsakafo ohatran'izao dia zavatra hito akatondra moa zany dia fankafana ny tsena mora ho an'ny vato tena isorana be lehibe zany ny président Andry Rajoelina satria tena zavatra ohatran'izao le hoe mipaika amin'ny vatana ety amin'ny vahoaka zany tena zavatra ilaina vary 1 kilo isan'olona dia vary dia menaka zany atsasa-litatra no mena zany amin'ny vidiny ataontsika hoe atsasa-bidy latsaka na medina lizy na hoe ray apahatelo ny vidiny zany mba ahafahan'ireto vahoaka misitraka zany aloha amin'izao fotoana sarotro zao hoe mba hoe mavainana zany ny amin'ny tokantrano rehetrarehetra isorana be dehibe zany moa ny filoha Andry Rajoelina tsy nanadino ny mponina vato tamin'izao hetsika zao. Ny hetsika moa zany dia maharitra eo amin'ny olona eo amin'ny 10 eo zany no omena aloha amin'ny apahany voalohany zany hoe misy toerana anakoha zany izarana zeto dia mitoly izy rehefa orinakelo na hoe miakina amin'ny isan'ny olona tonga eto. Izy angamba tsy any amin'ny resaka propagande aloha fa efa mazava iny isavidiny vahoaka ny vato izay nanome 5 isan-jato ny président Andry Rajoelina zany ny vahoaka angamba tsy afaka miandry an'izany tsony amin'izany tetikasa izany fa tonga dia hoe zavatra miantefa amin'ny vatana zay le hoe impact direct zany izay ny tena andrasan'ny